Mbola ao anatin'izay fanampinan'ny mpiarabelon'izay atrano fa ny eto indray dia ny fanampinan'ny zaza amam-behivavy nisy ny hetsika nataon'ny Soro Optimiste International Club Antananarivo Doyen niaraka tamin'ny Maison du Bonheur ao Maly tetsy amin'ny Foibeny tetsy amin'ny 17 hektara na natanterahana izany araka izao fanazavana hoentin'ny tompon'andraikitra izao. La Maison du Bonheur tovy famindra aminay izany hoe manampy amin'ny olona sahirana dia mikavana izany izay androany manampy amin'ny olona sahirana eo amin'ny fizahana fahasalamana, fizahana fanafody dia fanampiana amin'ny PPN. Mahazo tombontsoa dia ny olona rehetra satria na lahy na vavy na antitra na tanora na ny ankizy dia raisinay daholo na aretina ina dia tonga eto aminay daholo ny sahafahasalamana. Ny tanjona zany tsy maintsy tratra satria tsy voalohany izay manao an'izao fihetsika izao. Misy zao olona efa teto tamin'ny le hetsika farany dia manohy an'ilay traitement izy zany verina mitindra mandeha aty. Ny dingana manaraka dia ohatran'izao ihany fa retina ambonimbony kokoa zany mety tena hoe fitiliana ilay aretina tena ohatran'ny hoe aretina mitaiza ohatran'ny hoe diabety, tension ohatran'izay.